Toy indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 5 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 9 febroary 2022 amin'ny 9 maraina. Foana ny fampitandremana mahakasika ny andrano na izany na tsy izany aza dia tanina trany ireo mpiandriaka mba ho mailo hatrany rehefa mivoaka eny an-dranomasina. Hetsekilan'izay dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana ny amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana iny ho amin'ny rampitso 5 febroary ka ao anatin'izay oram-baratra izay dia mety ahery ny ranomasina ka mila mailo fatratra izany ireo mpiandrika na aleo mijanona mihitsy aloha rehefa mafy ny oram-baratra. Ho an'ny toetry ny andro morontsiraka Atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anoram-baratra ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana malefaka ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Andrahoana mitsitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana vitsy ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ahatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Anorana tandrifin-drahona ny alina ho avy Atsinanana na avaratra ny rivotra any avaratra Toliara ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana kosa ny ankafa ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Anorana tandrifin-drahona mahalana ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4.4 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4.3 hatramin'ny 4.9 metatra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anoram-baratra ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 4.2 hatramin'ny 4.7 metatra.